Zahay moa zany dia société civile avy any amin'ny firaisamonim-pirenena avy any amin'ny faritra 2020 nanangana ny CNPE nalay rafitra vovonana anankiray hanao adisisika ho amin'ny fitantanana mahomby ny Arena Voajanahary. Natao teto nandritra ny 5 andro dia fanamafisana fahaiza-manao sy ny fanamafisana ny tambazotran'ny société civile miasa ao anatin'izay rafitra izay zany indrindra fananganana ny drafitrasa mahakasika ny paikady rehetrarehetra mikasika ny adisisika ho atao mikasika nyity Arena Voajanahary eto Madagasikara ity. Mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana dia tena atao hoe mafy dia mafy ny ady satria dia raha antsika mahalala fa raha ny bois de rose fotsiny resana dia opérateur économique matanjaka be sy ny fanjakana ny fanatrehana tsy ady akory ny ilazana anazy anankiray fa eo amin'ny hoe fampiarana ny lalàna sy ny fandraisana andraikitra. Izay zany ka atao hoe ambony dia ambony ny olona mifanatrika amin'ny tena zany dia somary marefy ihany ny firaisamonim-pirenena eo anatrehana izay. Izay moa araka ny resahana teo dia hoe vao tamin'ny volana May no nitsangana ka ny zavatra atao androany zany zavatra ataontsika amin'izao zany dia manangana n'ilay drafitrasa hoentina manatanteraka an'ireo adisisika rehetrarehetra ireo ny ho atao ato satria atao hoe mbola voateraka ihany kanefa ny kambana ao anatiny dia efa manana traikefa marobe mikasika ny adisisika fa raha ho an'ny CNPE manokana zany dia hoe ao anatin'ny 3 volana izay dia manana asa ho tanterahana hanao atelier ngezabe iarahana amin'ireo mpisehatra rehetra mba hahafahana mijery hoe inona no fandraisana andraikitra azony tsirairay atao. Ny mpikambana zany dia 430 fa ao anatin'ireo mpikambana 430 ireo dia maro amin'ireo no coalition plateforme efa misy fikambanana maro be zany any anatin'ireny tsirairay avy ireny. Ny hafatra moa ny société civile sy izay miasa indrindra mikasika ny tontolo iainana BDB le izy fa ty le anankiray ty ndeha mitoraka ty raha ny jerena angamba ny spécificité-any dia mitambatra avy faritra rehetrarehetra ary miaraka avy amin'ny vondron'olona ifotony dolo zany mikambana ao anatiny matetika. Zay ny mahasamihafa azy amin'ny sasany zany. Ka ny angamba ny hafatrafatra tena azo tenenina hoe ndaotsika ifanampy ifanometanana satria betsaka be ny sehatra ary be dia be ny olana tsy maintsy sedrentsika fa indrindra resaka fitantanana Arena Voajanahary zany eto Madagasikara ka andao tambatra atsika mba tanjaka ny hery mba hahafana miady amin'ny zavatra tsy mety satria raha nijery moa tsika eto Madagasikara ohatrohatra ny fampiarana lalàna ny tena marefo zay ny tena marina tsy le lalàna tsy misy fa marefo le lalàna le fampiarana anazy ny marefo ka ndao mba hitambatra mba hampiarana tena mpiarana amin'izay le lalàna.